Aleluia, miarabanao indray a, mbola faly miarabanao indray ny tenako ny amin'ity andro arivariva ity. Voalohany moa dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mbola meny tompontsoa, mbola meny fahasoavana indray androany afaka mifankahita antsika tokoa. Ary tsy adino koa ny mpanompon'Andriamanitra izay filoha-mpanorina ny fiangonana IC Ministry izay mamesehatra na afahako mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompoana ka afahako ihany koa mandray anjara amin'ny fandaharana tahaka izao. Araka ny teneniko teo dia tonga soa ianao atao anatin'ny ity page ny IC Ministry ity, tsy diso anjara ianao, tsy diso safidy ianao raha ny anjoy taminay tamin'ity androany ity satria fantatro fa Andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra mihitsy no namialarana anao hiaraka tsika androany ifampaherintsika, ifampivavaka tsika ny amin'ity an'ity ary misy ihany koa ny fifampaherezana izay hiarahantsika ka izay ny teneniko hoe tsy diso anjara ianao ny safidy hiaraka aminay tamin'ity androany ity. Ary manasanao ihany koa hizara ny live, partager ny live amin'ny namana, amin'ny fianakaviana, amin'ny olona rehetrarehetra. Juste aminao partage ianao dia mba ahafahan'ny olona maro ihany koa mahazo famonjena, ahafahan'ny olona maro manana anjara ny amin'ity live, ny amin'ity amin'ny andro hariva ity. Dia mankasitraka anao mialony amin'ny fizaranao ny live sahady ary tompoko. Ary mbola mamerina ihany koa fisaoranao anao satria ianao dia nampandroso an'Andriamanitra. Tsy nampandroso anay ihany ianao, raha nampandroso anay ianao dia mampandroso an'Andriamanitra ihany koa amin'ny fiainanao. Ary mino sahady fa ho tamana ny tompo ao an-tokantranonao, tamana ny tompo ao anatinao. Dia mankasitraka anao tompoko. Ny fotoana tahaka izao moa dia misy lohateny ka androany ny lohateny izay nisafidiako ho antsika amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe miverena aminy dia ho vonjeny anao. Amen. Ny fiangonana moa isam-bolana dia manana teny faminaniana foana ka ny teny faminaniana amin'ity volana tamin'ity volana avrila ity dia ny teny hoe famonjena. Ka notsongaina tamin'izany mihitsy ity lohateny ity hoe miverena aminy dia ho vonjeny anao. Mbola ho velabelarintsika izay teny izay ao aloha kely ao fa andaontsika maka tenin'Andriamanitra izay hoe tsika amezana voninahitr'Andriamanitra, isaorantsika an'Andriamanitra sahady. Ny teny izay hoe tsika ny amin'ity andro ity dia tsika hitantsika amin'ny Salamo 5:100 dia ny 2:2 sy 2 ary ny 2:10. Salamo 5:100 ny 2:2 sy 2 sy 10. Raha hitanao zany sokafo mihitsy ny baibolinao dia miara mamaky tsika. Rehefa hitanao zany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fideran'i Davida. Anaratra anao aho ry Andriamanitra mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalaza anao isan'andro aho sy hiderany anaranao mandrakizay doria. Jehovah mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Amen. Zany mihitsy mila mideran'Andriamanitra mandrakarivotsika satria zany ny antom-pisitsika eto ambon'ity tany ity dia ny hideran'Andriamanitra sy ankalazan'Andriamanitra. Ka mendrika raha isaorana sy hoderain'Andriamanitra ao anatin'izany. Izao tsika amin'izao fotoana izao hivavaka efa namaky tenin'Andriamanitra ity nisaotra azy fa androantsika dia indao hivavaka isaotra an'Andriamanitra tsika. Ary ihany koa manaraka izay hangataka ny fanamasin'Andriamanitra mba izy no hitarika na zaman'olitra, izy no hitarika atsika mba hameno ny toerana misy atsika ny fanamasina n'aiza toerana misy atsika. Ary avy eo tsika hangataka famelana sy fanadiovana satria dia tsisy parfait tsika fa mila mangataka hatrany ny famelana sy ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary farantsika dia hanapaka azy mety sakana fanelingelenana satria tadio fa tsy faly ny ratsy ny amin'ny fotoana amin'ny zanak'Andriamanitra mivory. Dia ndao ary hiara hivavaka tsika ao anatin'izany. Raha hitsara indrindra sy masina indrindra mbola misaotra anao izay androany. Dera sy mankalaza ary mamay voninahitra anao izay tompony amin'izany fahasoavana lehibe izay omenao anay ny amin'ity androany ity. Ahafahanay miaraka eto indray androany. Mbo tsy hainay ny tsy akasitraka anao ny ao anatin'izany satria zava-dehibe amin'ny fiainanay ny fiarahana aminao, ny fiaraha-mivavaka tompo tahaka izao. Dia mankasitraka anao izay Jesosy. Raha androany izay fanamasina dia miandrandra anao, miandrandra le kasika ao, miandrandra le ositra ao izay ny amin'ity an'ity fanamasina mba hainao nitarika anay
ianao nitondra anay mba tsy haitoko mba tsy ho fahazaranao anay fotsiny ny fotoana tahak'izao fanamasina fa tena hoe inspirenao vaovao foana izay tompo isan'andro san'andro tahaka ny anavozanao ny famindramponao aminay fanamasina tsara indrindra aoka ianao ny anendriny lelako androany aoka ianao hikasika ny olonao rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ny amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny tompo androany zay dia anararoatra ny fanatrehanao angataka fanadiovana sy famelana zay satria dia tsy mendrika izay Andriamanitra olombelona izay ary tsy tanteraka izay misy ireo zavatra nataonay Andriamanitra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ka hifonanay aminao eto izany androany Andriamanitra eny Andriamanitra mety nisy ihany koa izay mety ireo izay noheverinay fanety nefa tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia hifonanay aminao zany Andriamanitra mamelanay manadiova ny zanako tsirairay avy izay manatrika eto androany Andriamanitra mba ahafahanao miasa amin'ny fiainanay mba ahafahanay mahita ny tavanao ny amin'ity androany ity satria izay ny teninao izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahitanao tompo aho masiny izay tsirairay avy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny tongotra ay amasiny ny fonay ny sainay ny fanahinay sy ny aminay rehetra androany Jesosy ary androany dia atolotra ianao vaovao ihany koa ny tenanay androany raisy tompo ty zanaka ao izay manolo tena ho anao amin'ny anaran'i Jesosy ary eto Andriamanitra dia potipotehanay sy tapatapahanay izay mety hevipetsin'ny satana izay tsy ahafahany vahoakanao miditra mifanatrehanao androany inona mety fahavesarana inona mety lolopo inona mety zavatra tsy avy aminao sy tsy akasitrahanao androany dia ho potika sy ravo zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka anao zay Jesosy io alleluia amen amen mena fa tafiditra sa tsara ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria efa eto izy anadio anao eto izy anamasina anao ary teto ihany koa izy namelantsika tsirairay avy mbola tohizantsika ao anatin'ny vavaka ihany amin'ny fotoanany amin'izao fotoan'izao satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza antsika hoe mivavaha ka aza mitsahatra militsika mivavaka foana isan'andro san'andro na andro aman'alina ka androantsika dia ndao mahivavaka atsiarotsika raha misy olo-patatrao izay mety hoe niodina izy efa niaraka nanompo fa mety niodina izy sy mety hoe mbola variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao hoentsika mbavaka izy ireny mba hatsiaro sy hiverina amin'Andriamanitra ary ao anatin'ity volany famonjeny ity amin'ity volana avril ity dia mba tsy ho diso anjara amin'ny famonjen'Andriamanitra izy ireny fa tena hoe hiaraka hanompo hiverina hanompo indray hiaraka amintsika ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika ao anatin'izany dia ny Zakaria 1:7 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe koa lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehova tompony maro miverena amika ianareo Jehova tompony maro dia hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehova tompony maro amen zany tenin'Andriamanitra raha miverina an'ireny dia hiverina raha miverina ireny olona niodina sy mety hoe nisy mety nisy problème atao anatin'ny fiangonana mety nisy zavatra tsy mifankazahoana dia lasa nisafidy lalan-diso ilay olona tenin'Andriamanitra milaza hoe fa raha miverina izy ireny dia hiverina amintsika ihany koa Andriamanitra ka andao hijoro ambanga ho an'izy ireny tsika sy ianao androany mba tena ho kasihan'ny fanamasina izy dia hiverina ao amin'Andriamanitra tahaka ilay zanak'Adala mba tsy ho diso famonjena amin'ny Andriamanitra izy ny amin'ity andro anio ity ary ao anatin'izao volany famonjena izao dia mino aho fa maro ny olona ho vonjen'Andriamanitra ao anatin'izany amen ka andao hivavaka raha misy olona mety fantatrao tonono mihitsy ny anarany hoe ianona tompo dia efa niaraka taminay fa tsy hitantsony nalehany hoe nakaiza izay nakaiza dia hoentsika mbavaka izy ireny fa mino aho fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao fa ho avy izy hitondra n'ireny olona ireny ho kasiny amin'ny fanamasina dia hiverina ao ambalany ray indray ka ho voavonjin'Andriamanitra izy ireny dia asandrato ary ny feonao iray amin'ny anaran'i Jesosy mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay androany Andriamanitra fa mbola menao fotoana mbola ahafahany mifampivavaka eto androany eny tompo izany ny teninao hoe raha miverina aminao ireny olona izay nani izay mety tafotohana dia ianao kosa hiverina aminy eto izay Andriamanitra dia atsiaro ireo namanay rehetrarehetra Andriamanitra na iza mety miverin-dalana tompo ka niala tamin'ny lalanao niala tamin'ny tao anatin'ny valanao androany izay Andriamanitra dia mitanao aminao mivavaka ao an'izy ireny aoka ny tompo hikasika ny fony izy ireny androany Andriamanitra aoka izy tsy hanamafy ny fony Andriamanitra ary ninina mety antony mety natonga azy miverin-dalana tompo dia hifonako hijoroana hiambangy eto anatrehanao mifona ao amin'izy ireo izay Andriamanitra
ny am'tiany ity ary mangataka ihany koa mba ho avelanao tompo a ny eloka izy ireo na ny tenindratsy tamin'ny mpanomponao izy ireo na nanao ny tsy nety tamin'ny mpino Andriamanitra tompo a ka sy ny fony mba hiverina satria mbola tianay izy ireny Andriamanitra tsy fonay izy ireny ary tianay tena hoe mbola hiaraka aminay hanompo anao mbola hiaraka aminay a amakivaky a ny lalana miaraka aminao ary tena hoe tsy hiala amin'izany fanompony izany Andriamanitra tompo niza amin'izao fotoan'izao mety mbola any amin'ny lalany fahaverezana any tompo a ka sy izy ireny Andriamanitra ao anatin'ity volan'ny famonjeny ity Jesosy a aoka tsy diso anjary izy ireo mba tena hovonjenao izy ireo hiverina aminao izy ireo tompo dia mba hovonjenao tompo mba tsy ho diso anjara ny anatin'izany volan'ny famonjeny zany izy ireo tompo tompo raha mety misy havanay mety misy namanay misy rahalanay sy anabavinay izy ireny tompo ka sy izy ireny ianao mahalala ny toerana misy azy ireny tompo ianao mahalala ny probleman'izy ireny ihany koa fa ny androany zay tompo dia mangataka aminao mangataka zay tompo mba kasihanao ny fony izy ireo Andriamanitra mba hiverina aty ambalanao izy ka hiaraka hanompo anao indray izay hiaraka hideranao indray izay hiaraka ame voninahitra anao indray izay na iza tompo dia aoka tsy ho diso anjara ny amin'ny famonjenao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao zay aleloia amen amen mino fa tena hiasa ny tompo ao anatin'izany vavaka zay nasandra antsika senao zany tadio fa Andriamanitra dia manamarina ny teniny ozy ny tenin'Andriamanitra na inona vahanareo ety an-tany dia vahanany an-danitra zany ka izany vavaka izany mihitsy teny ihany koa ny soratra masina milaza hoe raha misy roa mifanaiky angata-javatra eo anatrehako ozy ny tompo dia omeny atsika izany ary mino fa androany dia efa miasa ny fanamasina efa mandehandeha ihany ny fanamasina ny amin'izao fotoan'izao mikasika ny fony izy ireny ampanao zay tonga sainan'izy ireny ka hiverina indray ao ambalan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen noho ny fotoantsika tonga anatin'ny fotoanany fampaherezana sy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity androany ety ka alohan'izany tsika dia ndao anaraka hira anankiray hiran'ny rojo ny afo dia zay mitondra ny lohateny hoe omano ny mandrakizay dia andao tsika anaraka an'izany hira zany dia aorianany hira tsika dia anaraka ny fampaherezana sy fizarana dia ndao ary tompoko Magag maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra le olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na oelana hoaingana tsy maintsy ho tonga ilay taty maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra ireo olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na oelana hoaingana dia tsy maintsy ho tonga ilay daty tsy hoe litsolay fotoana ifaran'izao rehetr'izao ny omana sy ny ambena foana tsy maintsy ho tsaray zao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandrakizay safidiny elo mavary
ilay paradisa tsy vidina nefa tsy rarahina folaza fa ny olona iambarany any de mpandoka tena sy miavonam-po raha tsy fanay manompo vola sy arena zao rehetra zao miomana sy miambina fona tsy maintsy ho tsaray sosianao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray homano ny mandraky izay tsy hoely tsolay fotoana upotiky zao rehetra zao miomana sy miambina fona tsy ho maintsy ho tsarainy sosianao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray homano ny mandraky izay mbola tsy tara fa veriko fona tsy hoely tsolay fotoana Alleluia. Minao fa nanaraka tsara ny hira ianao ary ny saintsaina tsara mihitsy raha lefa mahay ny hira moa dia mahafantatra tsara ny tian'ny hira ahatongavany ka tsika dia tsy miala amin'ny loha hevitra antsika hoe miverena aminy dia hovonjeny ianao araka ny tengy tany am-bola hoe volana famonjeny ty volana aprily ity dia ny anoizantsika ny fotoana zao moa amin'izao tsika dia tonga amin'ny fotoana ny fampahirezana sy ny fizarana tenin'Andriamanitra. Efiarantsika malala moa fa ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia andro farany ka mila miomana fantatra isika mila manomana izany ny fanahintsika manomana ny mandraka izay atsika mila zao tsika mbola tsy taritsika isanao raha androany nanapa-kevitra anomana mandraka izay satria araka ny teny teo efa andro farany tsika izao mety efa renao matetika izany teny izany hoe efa ela ihany nandrenesanao an'izany fa andaontsika maka tenin'Andriamanitra mba atonganao tsy saina an'izany ntsony mba atonganao anana fatahorana amin'izay ny amin'ny hoavinao ny ho an'ny mandraka izay nao satria hatramin'izay mety nandalo teo amin'ny sofinao fotsiny. Tsy ho lava resaka tsika fa maka tenin'Andriamanitra trany avy hatrany ao Matio toko fa 4:20 tena 12 izay mbako ty zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary noho niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha any am-paminany nanantona azy amin'ny zahazy ny rafitry ny tempoly fa izy namalaka nanao taminy hoe tsy anareo va ireo rehetr'ireo lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela izy vato ifanongoa eto ka tsy horavana ary nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izany andro atongavana izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrena fandrao isy hamitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy ka maro no voafitana. Moa ve tsy efa mibedabe ny zavatra tahaka izany mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ty misy mpaminany sandoka izay tsy tononoko anarana fa mety maro amintsika mahafantatra azy misy izy teny Messi farany teo tany Côte d'Ivoire koa nisy nilaza fa izy no Messi dia nisamborin'ny polisy izy azontsika
dia hotoizantsika hatrany ny tenin'Andriamanitra fa maro no avy amin'ny anarako hoe izao ny Kristy ka maro no voafitany ary andre ady filazana andy ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa izy firenena hitsangana mely firenena ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy mosary sy rororon-tany samy hafa fantatsika tsara zany raha mijery ny tantara misy tsika ny amin'izao iainantsika izao fantatsika tsara aiza misy ady aiza misy mosary taiza nisy hororon-tany taiza nisy tsunami sy ny karazany sy karazany aitsika tsara zany fa izany rehetra zany ny fiandohan'ny fahoriana ary dia atolo no amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoany ary hoalin'ny firenena rehetra ianareo no ny anaraka mova tsy alan'ny olona ny kristianany amin'izao fotoana izao mova tsy enjehana ny kristianany amin'izao fotoana izao dia toizantsika ihany ny vaky teny ary amin'izany andro zany dia ho tafotoana ny maro ary ifampiampanga sy ifankahala izy ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro io le anton'le lohahevitra hoe miverena amiko ianareo dia ho vonjehana satria amin'izao fotoana izao maro ny olona mangatsika maro ny olona efa manipogany amin'izao fotoana izao hoe reraka ny amin'ny fanenjehana reraka ny amin'ny fiainana satria tsy ampy tenin'Andriamanitra tsy ampy herin'Andriamanitra dia ho toizantsika hatrany tenin'Andriamanitra fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjehana amen ajanontsika eo amin'io diny fa 13 io fa ino afaka mamaky an'izany eo andiny fa toko fa 720 io ka hatramin'ny farany ny zavatra rehetra ny tany saiko teo ianao dia efa afaka mandinika anazy ianao dia efa afaka misaintsaina hoe misy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao daholo fa izany zavatra zany dia zany ny antony ampirisihana anao ny amin'izao fotoana izao ny mpahirezana anao hoe mila mijoro hatrany tsika raha ianao ny ao anatin'le mangatsitsika le miverin-dalana dia fotoana izao hiverenana amin'Andriamanitra fotoana izao andrombana ny famonjen'Andriamanitra tadio fa amin'izao fotoana izao mbola misokatra ny varavaran'ny fahasoavana mbola misokatra ny famindrapon'Andriamanitra fa azadino fa ho avy ny fotoana hidy ny varavaran'ny fahasoavana dia ho sahirana raha tsy izao dia manomana ny mandrakizay izao sy anao ka izany indrindra no anamafisako an'ity fampahirezana ny amin'ity androany ity hoe aza variana intsony amin'izao fotoana izao aoka tsy zavatra anadala ny saintsika intsony amin'izao fotoana izao akoatra ny tenin'Andriamanitra ary izay teny rehetra ny vakiako teo raha ny tsy tsaroanao dia efa mitranga izany ka zany ny antony ampahirezako anao ny amin'izao fotoana izao enina ho anahy koa za koa anatin'izany ndao hiverina amin'Andriamanitra ndao tsika mba tsy ho diso anjara amin'ity volany famonjeny ity ao anatin'ity volana avrily ity mba tena ho vonjeny tanan'Andriamanitra efa atsotrany aminao na ho anao kristiana na ho anao tsy kristiana dia aza dino fa ny tanan'Andriamanitra mbola mitsotra ho antsika sy anao any amin'izao fotoana izao mbola mitsotra ny sandriny mbola afaka mandray antsika izy araka ny teneniko teo hoe ho avy ny fotoana hikato ny varavaran'ny fahasoavana io dia ho sahirana raha izay ny zava-mitranga dia mbola tsy tonga ilay fotoana izay efa kely dia mampirisika anao mihetsy araka teny gasy hoe velesy ny vy dia mafana izao dia mila mihetsika sy anao mila tonga saintsika sy anao za koa ao anatin'izany antsehanao rehetra fa isika rehetra miara-mifanentana miara-mifampahery miara-mifanohana mba rehefa ho avy ny tompo eny amin'ny raha ao an-lanitra tonga ny fotoana fampakaran'Andriamanitra Jesosy Kristy ny vadiny dia isan'ilay hiakatra isika fa tsy ho isan'ilay hotaraiky ety ambon'ity tany ity izay toizantsika ihany tenin'Andriamanitra amin'ny Petera 2:3-7 izay mibaptizo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataony amin'ny sasany ho fahela ny famaharo-po aminareo izy ka tsy tiany izy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebana izy rehetra toy ihan'ilay fanazavako teo ihany hoe mila mibebaka isika ndao antsika tsy hanamafo ndao antsika tsy hanana an'le saina hoe efa rena foana izany teny izany tadio fa tsy ho zakatsika
ny aina amin'ny fahorimbe eto ambonyity tany ity tsy ho zakatsika tena ho mafy zany, tena ho mafy zany. Ka androany tiako ianao raha andray tsara zany tenin'Andriamanitra izany dia hetsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany hoe andao iorina amin'Andriamanitra, ndao anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity androany ity. Mbola tsy taritsika sy ianao matoa Andriamanitra mbola nandrosa ao an-tranonao androany mbola nandrosa aty ampotsika ao anaty fonao ny Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao, dia te ho tamana izy ao am-ponao. Ka mino aho fa androany dia amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany dia tena ho karakarainao ilay Jesosy ao anatinao, mba tena ho tamana izy, mba tena ho fiainanao isan'andro san'andro izany Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra izany. Dia maro amintsika ihany koa efa ao efa mijoro ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korinthiana 2:5-7 izay mivakitizo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hoe koa amin'izany raha lamalalana dia miorena tsara aza miova ary mahefabe amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ho amin'ny Tompo. Amen. Tena teny ho anahy zany teny ho antsika sy ianao mila miorina tsara antsika. Tadio fa Satana dia tsy faly amin'izao fotoana izao, tsy faly izy, miandry anao rava fotsiny izy hampandalovany zavatra maro ianao eo alohanao, fa mila miorina tsika sy ianao, mila tena hoe mijoro mandrakarivo, mitazona ny tanan'Andriamanitra mandrakarivo, tsy aza vototra ny tanan'Andriamanitra raha lasa hanambavy fa aoka ho tazominao hatramin'ny farany, fa Andriamanitra efa niteny fa tsy maintsy hampandresy anao izy. Ny devoly dia efa resin'Andriamanitra, efa resy, efa hitsakitsan'Andriamanitra ao ambany tongony ary tsy haresy azy zany devoly zany. Raha mitazona ny tanan'Andriamanitra ianao tsisy matohatra anao zany, tsisy marombaka ny eo an-tanan'Andriamanitra, tsisy makasika azy eo an-tanan'Andriamanitra zany. Tenin'Andriamanitra vakitsika farany amin'ny Korinthiana 2:12 hoe koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Izay arak'ilay teniko mila miorina tsara itsika, mila manontany ny fanahy masina ny amin'izay lalina ho diavintsika. Ekena fa tao aloha taoriana tao tsika dia samy nandeha tamin'izay lalany, samy nanao izay saim-patany. Fa androany kosa matoa mbola tonga aminao ty tenin'Andriamanitra ity, matoa mbola reniny sofinao ty tenin'Andriamanitra androany ity dia tadio fa tsy tongatonga ho azy zany, tadio fa tsy hoe zavatra mandeha amin'izao fotsiny zany, tsy lôzika fotsiny zany, fa tena hoe mitaky atsika hijoro Andriamanitra mba hahatonga atsika ho vonjena, mba hahatonga n'Andriamanitra afaka mamonjy atsika, satria ny famonjena dia miankina aminao, miankina aminahy, miankina aminao ny famonjena ho an'ny tenanao. Za tsy mavonjy anao, ianao tsy mavonjy vadinao tsy mavonjy anao, zanakao tsy mavonjy anao, niza olo eto ambonin'ny tany tsisy mavonjy anao. Andriamanitra rery ihany, Jesosy Kristy rery ihany no afaka mamonjy anao. Dia donc anjaranao zany ianao ny tompony décision amin'ny fiainanao. Raha hosokafanao ny fonao ka raisinao ny tanan'Andriamanitra izay mitsotra ho anao, miditra ao anatin'ny varavaran'ny fahasoavana ianao, dia ho vonjen'Andriamanitra ianao. Aza miandry ny rahanina sy rahanina arak'ilay teneny teo tsisy mahavonjy anao zany eto ambonin'ny tany ankoatran'i Jesosy Kristy. Izy rery ihany no efa nanolotra ny tenany, efa nandatsaka ny rano teo Kalvari teo ambony hazo fijaliana hamonjy asy anao. Ka aza mieritreritra hoe pastera havonjy anao, tsy mahavonjy anao pastera. Na pastera dia fitaovana fotsiny ampiasain'Andriamanitra anambara ny lakile ny famonjena, anambara ny teny famonjena ho aminao, fa Andriamanitra na Jesosy Kristy rery ihany no afaka mamonjy anao. Ka ohatrany hoe averimberiko foana hoe asa diso anjarany ao anatin'ity volan'ny famonjena ity. Tena marina averimberiko foana izy, satria izay mibe ao am-poko tahaka ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy tia noveritsika na dia iray monja azy. Izay ny tenin'Andriamanitra, dia izany ihany koa ny antony hamerimberenako ny tenin'Andriamanitra eo aminao hoe androany raisy ny famonjen'Andriamanitra. Raha iandry rapitso ianao dia tara raha lasa nabavy, tena tara ianao. Fa androany
raha manaiky ianao mbola misokatra ho anao ny varavaran'ny fahasoavana, mbola misokatra ho anao ny varavaran'ny ny famindram-pon'Andriamanitra, mbola misokatra aminao ny sandrin'Andriamanitra androany, ka manekehan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha niverin-darana ianao dia todi dia miverena amin'Andriamanitra. Araka ny teniko teo hoe tsisy nizaniza mavonjy ianao, ary androano raha koatra ny androany ianao miverina amin'Andriamanitra mety ho tara, sody sanatria andro farany ty androany ty, sanatria mampitahotra anao fa ny tenin'Andriamanitra no hijoroantsika, so sanatria ka farany ity fotoana androany ty. Mino fa nisy voarainao tao anatin'ny teny izay atonga anao hanapa-kevitra androany, hiverina amin'Andriamanitra, hanapa-kevitra hijoro amin'izay amin'ny tenin'Andriamanitra, hanapa-kevitra amin'izay hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra manomboka androany. Dia andaontsika ianao hivavaka ametraka an'izany teny izany sy ametraka ny fiainantsika indray eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho isan'ny vonjen'Andriamanitra izao sy anao sy ny ankonantsika rehetrarehetra, dia hivavaka ary tsika tompoko. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay androany, dia raha mankalaza mame voninahitra anao izay, mankasitraka anao izay ny amin'ny teninao izay renesinay teo Andriamanitra. Misaotra anao satria tena marina ny teninao hoe tsy tianao izy very izay nandray azy Andriamanitra. Tokony aoka izany teninao izany Andriamanitra, mba tonga anay ho tonga saina, ka handray fanapahan-kevitra tompo hiova ny amin'ny ratsy izay mety ataonay, ary hiova ihany koa ny mety zavatra izay ataonay tsy araka ny sitraponao. Tompo aoka izany teninao izany no saintsaina mandrakariva manomboka izao, ary mivavaka ihany koa Andriamanitra tehirizy ny fonay tsirairay avy Andriamanitra. Tehirizy izay raha misy aminay tompo misy amin'ny manaraka an'izao fandarana izao izay maniry hiaraka aminao, dia aoka ianao nandray azy ireo Andriamanitra, ho ambany elatra ao indray, ary mba ho isan'izay vonjenao izay tsirairay avy tompo ao anatin'izao volan'ny famonjenao, ka tsy ho diso anjarany amin'izany izay tsirairay avy Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehetra Andriamanitra dia mivavaka ho an'ity alina manginy ity tompo, mba ianao ny aro anay ao anatin'izao alina izao. Misy namanay tompo, misy havanay izay mety hiatrika asalany amin'izao fotoana izao, ianao anao ka nanome hery sy tanjaka ho an'izy ireny Andriamanitra, mba ahafahan'izy ireo mavita ny andraikiny izay saniny amin'ity alina ity. Ary ho an'izay atory ihany koa Andriamanitra dia mivavaka mba ny anjely masinao ny atobinao manodidina ny tsirairay avy, mba ho arovanao ary afafiky ny rahanao Jesosy Kristy ho amin'ny tolanam-baravarany tsirairay avy, mba tsisy anjely ny fahafatesany ho tafiditra ohatran'ny tsirairay avy androany Andriamanitra, fa aoka ianao no hiaro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ianao ihany koa tompo hanala izay mety ho nofo ratsy, fa aoka ianao name nofo tsara ho anay tsirairay avy ny amin'ity alina ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen, amen. Efa tonga amin'ny famaranana ny fotoana moa isika ny amin'izao fotoana izao ka izarany tsodrano ho aminao ny amin'ity androany ity, izay fotoana miavaka kely satria ho double portion ny tsodrano izay ho azonao ny amin'ity androany ity, ho azontsika sy ianao ny amin'ity androany ity. Izay ny tsodrano izay rahina aminao izay hitantsika amin'ny nomery 4:4 ka hatramin'ny 4:20 izay mivako izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe hitahanao ny Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka amindra fo aminao. Amen. Anaratra ny tavany aminao ny Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Zany no anjarantsika sy ianao. Ny tsodrano manaraka izay tonona aminao dia hitantsika amin'ny Salamo 7:20 dia ny 5:9 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika, dia hitoetra ohatran'i Jehova andro lava isika. Apetrao amin'ny lohanao ny tananao dia avy ireny izany tsodrano izany amin'ny fofeny fandresen-dahatra. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ohatran'i Jehova andro lava. Amen, amen. Sotranao nanaraka ny fotoana hatramin'ny farany
tena tsy hoadin'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fahasoavany aminao satria ianao nanaja azy a ianao nanaiky nampandroso azy a ianao tena hoe nanaiky a nampiasainy a tamin'ity andro hariva ity dia tahin'Andriamanitra manokana ianao dia izay ny fotoanantsika androany a tahiny tombo daholo. Izy efa ela be tsy niove, izy mikarakara tsara overia, tsy manary anao tsy ove, tsy manary anao tsy ove. Izy efa ela be tsy niove, izy mikarakara tsara ove, tsy manary anao tsy ove. Hitany anao raha tojo ady sarotro, hitany lokony fiainanao raha vao maluke, tsy fohiny tanany fa mavontsay, tsy manary anao tsy ove. Hitany anao raha tojo ady sarotro, hitany lokony fiainanao raha vao maluke, tsy fohiny tanany fa mavontsay, tsy manary anao tsy ove. Tsy manary anao tsy ove. Izy efa ela be tsy niove, izy mikarakara tsara overia, tsy manary anao tsy ove. Mitoky izy ianao tsy mbola nanary anao, nafona zany le tena malay. Matoky izy ianao tsy mbola nanary anao, andovana fiainana mandraiky izay e. Hoanao zay mandalo ady mafy amin'izao fiainana izao, hoanao zay mety tsy mahita vaolana intsony amin'ny fiainana, dia tahaka nanonkafan'Andriamanitra ny ranomasina mena no entinao hamakivaky indray izany fiainana izany. Tsy mbola nanary ianao zany zay.